avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, Orange, Fraise et Coco, si parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Metamna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Hanao bontolo ireo bromaharitra eo anivon'ny anteny mera-pirenena ary an'olo ny solotenan'izy ireo eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tranga izay mifanipaka amin'ny lalàna noho ny tsy fisian'ny fametraha-pialana na fahafatesan'ny mpikambana eo anivon'ny HCC ka mampisy ny fahabangan-toerana. Tafapetraka ny samboadin'ireo solombam-bahoaka mbola tsy nahavitany azy ao amin'ny faritra Boeny. Voatolotra tamin'ny vahoaka ny Mahajanga ny lehiben'ny faritra mpisolo-toerana vaovao. Ny verina ny tokony tsy manaiky miditra ao anaty tsena indray androany ireo mpivarotra moron-dalana etsy amin'ny petite vitesse. Tsy antonona azy ireo hoy ireto farany ny toerana kasain'ny komina ampidirana azy ireo. Mampanontany tena ireo tantsaha ny zava-misy eny amin'ny faritra Laniera mamokatra secteur 12 amin'izao fotoana. Ankoatra ny fandrodanana ireo fotodrafitrasa mijoro, misy miaramila miampina indray eny an-toerana. Sénégal voafidy ho filohan'ny anteny mera-pirenena ny Prime Ministre teo aloha Ousmane Sonko taorian'ny namerenana azy solombavim-bahoaka androany 3 andro ateo aoriana nesorana azy tamin'ny toerana maha-Prime Ministre. Ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fahampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alina ity asainay ampanajany anao. Anaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny afarany. Hanao botolo ireo bromaharitra eo anivon'ny anteny mera-pirenena ary an'olo ny solotenan'izy ireo eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HCC. Tranga izay mifanipaka amin'ny lalàna noho ny tsy fisian'ny fametraha-pialana izany na ny fahafatesan'ny mpikambana eo anivon'ny HCC ka mampisy ny fahabangan-toerana. Tombotsoa manokana sy afandotona ny fitondrana fanavaozana ity ho tanterahany anteny mera-pirenena ity hoy ny mpanara-baovao. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny onona saina. Araka nefa nitanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao, iroso amin'ny fanoloana mpanolotsaina ambony solotenan'izy ireo eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy ireo birao maharitra ary ireo solombavambahoaka amin'ity herinandro ity. Ny marimarina kokoa ny 12 Mey izao raha tsy misy fihaimorana amin'ny fotoana farany. Tranga izay mifanipaka amin'ny lalana velona raha tsy aka afa-tsy ilay ordonnance 2001-003 ny 12 Novambra 2020 momba ny sata sy ny firafitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Mazava ny voarakitra ao amin'ny andinin'ny fahavalo sy ny fahafolo amin'ity ordonnance ity fa tsy azo atao ny manolo mpikambana izay voafidy raha tsy mametra-pialana ny sitrapo na ny ndao sy ny fahafatesana na vokatry ny fifanindren'ny andraikitra ka manala azy tsy ho mpanolotsaina ambony eo amin'ny HCC intsony. Ireo antony telo ireo ihany no ahafahana manolo mpikambana ary mifaninandalana amin'ireo ikeny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny fahabangan-toerana no ny antony iray amin'ireo voalasa ireo. Ampandrenesina ny filohan'ny Repoblika ary mamoaka didim-panjakana momba ny fahabangan-toerana izay sy ny fiantsoana androm-panjakana na rafitra voakasika iroso amin'ny fifidianana izay ho mpikambana vaovao. Mazava ny lalàna fa miariary ihany koa ny fandikan-dalàna ka sainy ireo birao maharitry ny anteny mera-pirenena irosona. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny mahakasika ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy ireo birao maharitra izay antoko iray no manana ny maronisa iroso amin'ny fanoloana botolo io. Ambony sy lara-pahamehana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ve io fanoloana mpikambana eo anivon'ny HCC io. Antony maro samihafa ny voalaza fa irosona amin'izany raha ny angom-baovao hatrany. Izan'izany ny hoe tsy mahafa-po ireo solombavambahoaka ny asa tanterahan'ny solotenan'izy ireo ankehitriny eo anivon'izay HCC izay.
tranga izay mampametra-panontaniana ihany koa ny amin'ny hoe angamo raha avy amin'ny anteny meram-pireneny ilay olona dia tsy maintsy hanao izay ahafalifaly sy mampetipety ny solombavambahoaka mandritra ny fempitom-piasany eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa raha tsy izany dia soloina indray fa iza ny didy mandalana milaza izany ny amin'ny hoe raha avy amin'ny anteny meram-pirenena dia manome tombon-dahany sy izay mampety ny solombavambahoaka raha izany hoentinay izay ity fireneny ity fa tsy tokony hoe ny androm-panjakana ny aviany eo fa izay lalàna no jerenina rehefa tafiditra eo anivon'ny ACC ka raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ekena sy lanin'ireo mpanolotsaina ambony eo anivon'ny ACC fa raha tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana dia lavina na avy aiza na avy aiza. Inona tamin'ireo fanapahana no raisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no tsy nahafaly ny filohan'ny anteny meram-pirenena tsy metimety amin'ireo birao maharitra. Nisy solombavambahoaka nesoriny ACC tamin'izay andraikin'izay ve tsy nahafaly ireo tompo-kevitra amin'ity fanoloana ity sa nisy solombavambahoaka tokony nesorina amin'izay toeran'izay nefa tsy nesoriny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ve ka nahatonga izao hevitra mandika lalàna izao sa efa kajo amin'ny rahampitso sy ny rafakapitso sy ny endrika hafetsifetsena samihafa no mahatonga izao fanapahana izao ho hiatrano ny mpanara-baovao. Inona ny olana raha mamaly ny filan'ireo tanora ZNZ nidina teny Ambojatovo karavany ilay ACC rehefa tsy metimety amin'ny filohan'ny anteny meram-pireneny ilay ACC amin'izao endriny izao na tsy mahatsara ny antoko maro anisa eo anivon'ny birao maharitra. Andrasana araka izany izay fiovana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana manapa-tonga ny 12 Mey izao na isy endrika tsindry samihafa ka hametra-pialana ity mpanolotsaina ambony eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay namoaka fanambarana androany miantony vahoaka malagasy, ireo mpisehatra politika, vondrona iraisam-pirenena, firaisamonim-pirenena sy ny sisa manoloana ity fandikan-dalàna kasaina ho tanterahana ity. Hatramin'ny androany araka izany raha tsy misy fihaimorana iroso amin'ny fandikan-dalàna ireo fahefana mpanao lalàna. Tsy karitra eo anatrehan'izany fa ireo olombitsy eo anivon'ny anteny meram-pirenena no isan'ny mandoto ity fitondrana fanavozana ity. Laom-baovao mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny tontolo politika izay hatrany tafapetraka ny samboadiny ireo solombavambahoaka mbola tsy nahavitany azy tao amin'ny faritra Boeny. Voatolotra tamin'ny vahoaka ny Mahajanga ihany koa ny lehiben'ny faritra mpisolo-toerana vaovao. Tetika sampanavozana maro no vita sy andalam-panambohana amin'izao fotoana izao ho ny filohan'ny fanavozana izay tonga tany an-toerana. Tafiditra ao anatin'izany ny famerenana ny tany domaine provincial 190 hectares ho an'ny vahoaka malagasy any amin'ny faritra Boeny. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Fanolorana ny fahavitan'ny fanatsarana sy fanitarana foto-drafitrasa trano lehibe telo ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo eny amin'ny hôpitaly Mpezaga-Androva izay mamaly ny fitakian'ireo mpianatra nandritry ny tolona ka ny roa natokana ampiasain'ireo mpianatra iray ampiasaina ho laboratoire miaraka amin'ireo fitaovana vaovao ao anatiny. Fiara tsy mataho-dalana ho an'ny tobim-pahasalamana hampiasaina amin'ny fitaterana vaksiny, fampafantarana ny fanombohan'ny tetikasa fanitarana campus ho an'ireo mpianatra 10,000 ahazo tombony amin'ny fahavitany izay nanolorany Université ny Mahajanga velarantany 30 hektara anatanterahana ny tetikasa. Efa noteneniko tary amoron-dranomasina omaly ho an'izay mpianatra nanatrika tany ny projet zay anorenana campus universitaire vaovao anakenina eto Madagasikara amin'ny revohim-paritany zany anakenina zany campus universitaire zay afaka mandray mpianatra 5,000 isany. Dia efa nanome tany andriamatao filohatelo anjaratsika mandamina an'izay fa lasa mitaraiky le fanomboana an'le asa tsika mila mandroso malaky dia malaky manova zavatra ao anatin'ny 2 taona zay iasako mba fahita taratra hoe io niezaka ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ity firenentsika. Politika ny fitondram-panjakana eo ambany fanatanterahany ministeran'ny posta sy ny haitao arakajy mirindra ny fanalanan'ny Madagasikara ao anatin'ny haiziny tsy fahafehezan'ny mpiasa-panjakana ny tontolon'ny fifandraisan-davitra ka nanolotra solosaina ho an'ireo sampandraraha-panjakana ato amin'ny faritra Boeny ho ampiasain'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa. Wifi hotspot maimaimpona ho an'ireo mpianatra ny université izay anokatra lalana sy ny fiazomana ireo manampahaizana malagasy tsy hijerany ankafa noho ny fahafahana mahazo ireo filana mifanaraka amin'ny tondro refiny izao tontolo izao. Tsy tokony hisy tanora malagasy velivavy satria hoe tsy nahazo aksena fitaovana. Tsy tokony hisy faritra tavela any aoriana amin'ity révolution numérique ity ary tsy tokony hijanona hijery fotsiny Madagasikara
eo amin'ny fiovany zao tontolo zao ko ambao araka anokatra farafara ananana administration moderne amin'ny fitaovana ny tanora satria rehefa omena farafara ny tanora dia tsy ny tanora ihany no miova fa ny firenena ilay manontolo. Efa andalam-pandraisana ny asa ny orinasa nampandreketina ny fanamboarana ireo lalana simba mankeny amin'ny campus ny université ny Mahajanga sy ao anatin'ny campus ka hahazo tandrifiny azy ihany koa ny fanamboaran-dalana mampitohy any maintirano sy tsirony mandidy. Velominay Jenia miaramila velominay izy io ary efa tonga ao ny camion avy amin'ny orinasa sinoa anankiray atao hoe Tsingisana atolotray amin'ny fomba ofisialy amin'ny famelomana ny Jenia miaramila dia zao vao tonga reo entanareo dia asesinay makany atsirony mandidy hanokatra ny lalana makany maintirano famerenanay an'ireny atao hoe domaine provincial reny tany zany ho amintsika vahoaka malagasy zany hoe tany domaine provincial izy teo mety tsy ny azotsika na nanoratra azy fa izao hamerina an'ireny tany izay tsy azotsika taloha reny amin'ny alalan'izay ataontsika hoe domaine provincial zay amin'ny vahoaka malagasy. Miezaka ny manatsara ny tontolo ny asan'ny mpiasam-panjakana ny fitondrana amin'ireo fampiakaran-karama sy ny fandrisika mikasika ny vatsim-pianaran'ny mpianatra ary tsy latsa-danja amin'izany ny sehatra tsy miankina sy fijerenany sosialim-bahoaka amin'ireo filanan-davanandro. Miantso ny vahoaka malagasy mba hiray fo ny fitondrana fanavaozana amin'ny ady anoherina ireo fampizarana ny samy malagasy noho ny fandroritan-kevitra mikasika ny fitsinjaram-pahefana izay fototra tsy azo dikana eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Akory ny fankalazana ny fety, loza mpifambozana sy loza teny anivon'ny fiarahamonina noho ny fisotroana zava-pisotro misy alcool tafahoatra no saika nampidilitra hôpitaly sy nahafaty olona betsaka indrindra nandritra ny alahady sy ny alatsinainy ny Pentecote raha ny tatitra azo avy ao anivon'ny CHUGRA sy ny BAC Tsaralalàna. Misa valo ireo olona namony eny nandritra ny fety raha toka ny saroa izany tamin'ny fety ny Paka lasa teo raha ny voarainy avy ao anivon'ny CHUGRA Ampevilo. Andeo raha tsika ny fanampim-baovao makasika izay. Nandritra fankalazana ny Pentecote dia ny accident de la circulation no tena betsaka satria miisa 2 izany. Ho an'ny alatsinainy ny Pentecote kosa dia ny accident à responsabilité civile no betsaka satria dia 470 izany. Mahakasika ny maladie diarrhéique dia vehivavy 3 sy ankizy miisa 2 no tratran'ny tiaka na ny toxique infection alimentaire collectif. Ho an'ny tatitra voaray tao amin'ny urgence chirurgicale kosa dia 720 sy 900 ny consultation raha toka 730 no tsy maintsy nahiditra hôpitaly tamin'izy ireo. Fandaminana ny tanàna sy ny tsena eto Antananarivo renivohitra niverina ny tokona tsy manaiky ny hiditra ao anaty tsena indray androany ireo mpivarotra amoron-dalana etsy amin'ny petite vitesse tsy atonina azy ireo ho ireto farany ny atoerana izay kasainy ny commune Antananarivo ampidirana azy ireo izay iteraka faty-antoka ho azy ireo ihany koa izany ka antony angatahan'izy ireo ny hamelana azy ireo ivarotra eny amoron-dalana tahaka ny teo aloha ihany. Andeo raha tsika ny antsipriam-baovao makasika izay miaraka amin'ny Daniela Minorso. Raha ny fepitona ny fanarana nandritry ny dinika ny rany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ireo mpivarotra amoron-dalana ny 12 Mey lasa teo. Tapitra androany 15 andro nomena ireo mpivarotra amoron-dalana izay manodidina ny 700 mahery etsy amin'ny tsena ny petite vitesse ahafahan'izy ireo miditra ao anaty tsena. Nanomboka ny maraina teo, nalalaka ny arabe manodidina ny tsena. Nisy ihany koa ny fandaminana ny arana tamin'ny lehibe ny tsena mindrana ireo mpivarotra amoron-dalana ireo tao anaty tsena, saingy tsy eken'izy ireo izany noho ny famindrana azy ireo ao anaty tsena izay teraka fatokiantoka ho azy ireo fa ihany koa tsy ahafahan'izy ireo manohy ny fivarotany araka ny tokony ho izy. Raha manaiky izay fampidirana ny ato anatin'ny tsena, le olona tsy ho tafapetraka ato mihitsy satria ny entana midiny le olona ireo le amoron-dalana ireo entana kely balitika kely fa tsy mba hoe entana grossiste. Tato fa nisy grossiste tato
efa tena be dabe ny grossiste tato fa nisy an'ireny angady reny grossiste ny angady tato tsy tafapetraka efa nisy an'ireny éponge be le tena éponge be reny tato tsy tafapetraka reo zao re box rehetrarehetra reo an'ny mpanan-karena sy an'ny mpanam-bola daholo reo tsisy tafapetraka satria tsy misy miditra aty maika ave fa ty izahay le hoe mba hoe mpivarotra kely entana kely amin'ny sibika kely sy entana kely reny ve ny midinay dia izy ara niakatra aty dia zay mba etaetanay hoe raha ohatra ka mba mety le izy zay mba hoe manaraka sisiny zay tsy mizeny arabe tsy mizeny trottoir fa manaraka sisiny zany zay mba etaetanay mba angatahanay amin'le izy satria zay mamelom-bady manjanaka mampianatra zanaka mbola mandoha collage ny ofatrano n'inona ao daholo dia ny asa tsy misy raha takanazy zao za efa 10 taona latsaka kely dia raha hitady azy raha dia izy ny tokony handray anahy après 2 ans zany dia tonga dia efa hoe andray retirety sady dia izy no andray anahy amin'izany zay ngefa mba mangataka hoe aloha zay mba akasiny any tomobile efa mandeha tsara amin'ny ara-dalàna ny gauche droite efa tsy mideborte trony reo raha mideborte zany ary tompoko iny anala kely sany beririka raha ny tena mideborte zany tompoko raha hoe tena za mideborte zany reo petitesy tena fa milamy mandeha tsara famoivozana mijerina reo mininy tsisy embouteillage tsisy ninina roa taona mivarotra tato tetsy ny plasiko tamin'izay sakafo hohanina herinandro dia davina lahady mantsy vao mba tsisy fivondrona ny teny avelany dia mivoaka mandeha mivarotra eny avelany mitady hanina hohanina herinandro roa taona ny ainanay an'izany mafy ngereto zany tsisy niditra tato anatin'ny tato tsy nalafo dia ay zaro ny ainanay amin'izany dia zao ndray zao zay hiditra ato dia jereo amin'izao tsomby anay le toerana tsomby an'le mpivarotra dia hiverina hiditra ato indray zany zay dia perty tsy hemitra amin'ny fifanarana izay nataony fa iroso amin'ny famindrana ireo mpivarotra amoron-dalana ho anaty-tsinana vao anivo ny komuna Antananarivo renivohitra ranambara ny lehibe ny tsenatrany ampoan'ireo mpivarotra ny toerana amindrana azy ireo raha ny fanazavana ny arabe ho an'ny fiara ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra ny tsena ho an'ny mpivarotra sy ireo mpividy ny hidina teny amin'ny tsenan'ny petite vitesse indrindra ireo mpivarotra manoloana izany ireo mpitandro filaminana nahitana ny teo anivo ny polisy pirenena fa ihany koa ireo polisy kominaly Mandidina izay resaka izay hatrany indrindra ny tontolon'ny fifamoivoizana ho amafisina ny fepetra amin'ny fanaraha-masony fifamoivoizana manerana ny nosy ahafahana misoroka sy mampihena ny loza mpifamoivoizana hoy ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro raha nanolotra fitaovana izay famantarana ny tany alikaola sy ny lanjan'ny fiara tsy mihoatra ny fetra ho an'ny gendarmerie sy ny polisy pirenena ary ny foibe fitsarana ny fiarakodia tamin'ity andro an'ity fotoana izao hampiarana ny lalàna ho an'izay miopefy tokony anaja lalàna amin'ny feny fifamoivoizana ihany koa ny tsirairay raha ny fanazavana andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny Daniela Minoarso Mandidina ny 17 teo omaly alatsinainy Pentecote nisan'ny lozam-pifamoivoizana nitranga teto amin'ny faritra Analamanga raha natotanisa teo anivo ny foibe fitsarana fiarakodiana ny DGSR amin'ireo lozam-pifamoivoizana miisa 17 ireo 13 no fantatra fanaratra 2 no namony ainy raha ny tatratrany antony maro no mahatonga ny lozam-pifamoivoizana eto an-toerana voalohany amin'izany tsy fanarana ny fenitra teknika ny fitaterana ny familiana eo ambany fiantraikany alikola indrindra ny foaram-pefa amin'ny fitondrana entana mavesatra izay sady manimba lalana no mampitombo ny loza ihany koa antony ampiarana ilay code de la route vaovao hitakina ny fananany mpamily permis de conduire fa ihany koa nanolorana ireo fitaovana toy ny fitsapana sy famantarana ny tany ny alikola fitaovana famantarana ny lanja ny fiara tsy ohatry ny fefo an'ny gendarmerie ny polisy pirenena ary ny foibe fitsarana fiarakodia ampianana ny lozam-pifamoivoizana fantatritsika tsara fa ny alikola indrindraindrindra ny tena miteraka loza izay mitranga matetika ny nampamily fiarakodia zany na amin'ny mpitondra kodiaran-droa dia izay zany ny tena zava-dehibe tamin'ity andro anio ity mba ahafahana mijery nyreny mpandika lalàna ireny zany eo ihany koa ilay pèse essieu mobile izay nomena ny DGSR satria fantatritsika tsara fa ny ankebiazan'ireo camion mpitatitretana dia mandika n'ilay fetra farany azo entina izay mahatonga n'ireo lala-pirenena indrindraindrindra lasa miteraka fasimbany eny amin'ny lala-pirenena reny zavatra ireny izay zany no antony ihany koa nanomezana an'ireny mba ahafahana mijery hoe
ireo mpandika lalàna ihany koa zany ao anatin'ilay izy. Eto zay dia misarika ny sainy mpampiasa ny lalana zany a raha samy mandray andraikitra isika mianakavy a ao anatin'izany zavatra zany a dia mba mihena ny loza izay eny amin'ny arabe eny, ary eo ihany koa raha samy mandray andraikitra ny tompona tomobile camionneur ka tsy mitona entambe mavesatra be mihoatra n'izay tokony hoentiny dia mba voakajy ihany koa reny lalam-pirenentsika reny. Raha ny zava-misy efa mihoatra ny tokony ho izy ny tsy fanarahana-dalàna mitranga eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana. Tapitra rapitso ny fepitona nomena ny mpampiasa lalana rehetra. Efa nisany koa ny fanentanana ka iroso amin'ny fanasaziana amin'izay ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana trany. Ankilany nanotra fitaovana famantarana ny tahan'ny alkôla miisa 300, pèse essieu mobile miisa 10, amantarana ny lanja ny fiara tsy oatra ny fefoan'ny jandarmaria, ny polisy pirenena ary ny foibe fitsarana fiarakodia androany teo anivon'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Tanjo ny fanolorana ireo fitaovana ireo ny soroana sy ampenana ny lozam-pifamoivoizana manerana nosy ho iatran'ny tompony andraikitra. Lafim-baovao mahakasika ny tontolo ny fahasalamana, ioatra noho ny fahafatesana vokatry ny homamiadana, ny fahafatesana vokatry ny olana amin'ny mikroba miolana amin'ny mikroba manohitra ny fanafody amin'ny taona 540 raha toka tsy amafisina aingana ny ady atao amin'izany, hoy ny fanazavana. Tsy ny ara-pahasalamana ihany fa ho tandondomondoza ihany koa ny ara-tontolo iainana sy ny famokarana antony ny atrikasa natao hanamafisana ny ady amin'ny tohitry ny mikroba amin'ny fanafody eto Madagasikara androany sy amin'ny alakamisy izao, karakarainy ny eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Mandidina ny 750 ny olona maty noho ny tohitry ny mikroba amin'ny fanafody teto Madagasikara ny taona 2022 araka ny fikarohan'ny mpitsabo. Tombarana itombo sy ioatra noho ny fahafatesana vokatry ny aretina sokajiana ho saripady zany ny taona 2022 raha toa tsy amafisina ny ady atao amin'izany. Maika araka izany anamafisana izay paikady iadina amin'ny tohitry ny mikroba amin'ny fanafody na ny RAM, résistance aux antimicrobiens à Madagascar. Raha tsy manao an'izay ady izay isika na ty amin'ny prévention na ny amin'ny ady tena hoe ady amin'izay tohitry ny fanafody amin'ny mikroba izay dia amin'ny 2050 dia ho betsaka noho ny tratran'ny cancer ny fahafatesana vokatra izay résistance aux antimicrobiens izay. Ny paikady nasionaly dia efa nanantsika tamin'ny 2022 fa ankehitriny tsika dia tonga eo amin'ny fotoana hanavozana azy, izany hoe misoritra ao anatin'ny paikady nasionaly io daholo ireo asa sy action tokony atao rehetrarehetra ao anatin'izay ady amin'ny tohitry ny mikroba amin'ny fanafody izay. Ankoatra ny olana eo amin'ny fahasalamam-bahoaka, misy fiantraikany ihany koa ny tohitry ny mikroba amin'ny fanafody eo amin'ny tontolo iainana sy ny ara-boajanahary izay miantoka ny fampiodinana ny toe-karen'ny firenena. Ça a un rôle important avec l'environnement parce que raha tonga ho anivon'ny tontolo iainana ireo mikroba sy germe pathogène ireo dia mety mamindra any amin'ny tontolo iainana izany. Ny tena olana ao anatin'izay miverina aty amintsika olombelona ilay izy na amin'ty amin'ny biby amin'ny alalan'ny sakafo amin'ilay rano ampiasaintsika sotrotsika dia mitarika olana ara-pahasalamana goavana izay tena metraika any amin'ny resaka PIB sy ekonomia amin'ny firenena mihitsy raha ohatra ka tsy misy ny ady atao ao anatin'izay. Ny tontolo iainana misy ekosistema maromaro, ny rano, ny tany, ny rivotra, izany hoe ao anatin'ireo ekosistema ireo ihany koa dia misy mikroba. Ça pollue l'eau quand nous consommons, ça pollue les sols en rapport avec l'agriculture. Nisy araka izany ny atrikasa natao hanamafisana ny ady amin'ny tohitry ny mikroba amin'ny fanafody eto Madagasikara no karakarain'ny ministera ny tontolo iainana. Mpisehatra samihafa eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana, fahasalamam-bahoaka, fambolena sy fiompiana, ny asa fikarohana industrialy sy ny maro hafa ary ireo mpiara-miombilantoka ara-teknika sy ara-bola no nandray anjara izay toy ny alakamisy ho avy izao. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana izay hatrany mitombo ny ayahy manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina impox ao Antsiranana amin'izao fotoana izao. Mahery ny 70 tranga vao marina ary efa nisy olona iray izay namony ainy ao Antsiranana renivohitra.
efa manomboka manahirana any an-toerana ny fitsaboana araka izany noho ny fahamaron'ireo marary ka mitaky ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fitandremana eo amin'ireo amponina izany. Andeha rahantsika ny antsiporem-baovao mahakasika izay. Antsiranana no mitana larina voalohany amin'ny fiparitany aretigny Mpox eto Madagasikara amin'izao fotoagna izao. Araka ny fagnazavany tompona andraikitra ara-pahasalamagna eto an-toerana, efa feno ny hôpitaly mandray ny marary ka tsy ampy intsony ny toerana hitsaboana. Misy aza ireo marary voatery mody agnan-tragno manohy ny fitsaboana. Magnoloana izany, miantso ny rehetra omelo sy hitandrina ny mpitsabo sy ny manam-pahefagna. Izy magnadary ary manjeky moa fivolagnana izy amintsika ty ary eto moa zay tegna hoe magnambara mpabe maso fa raha ny ka eto amintsika dia tegna feno ny hôpitaly. Ny aroe man centre fandraisana azo eto amintsika ary amin'ny CHU Tanambohin ndraiky CHU Place Kabaro amin'izany volana zao dia fa tsisy place vide ao. Feno olo daholo zany ary misy koa zany marary zay tegna fa tsy tany tao dia lasa magnano isolement agny an-tragno. Dia zay indrindra zany no mahatonga zay zany magnazava ny vahoaka ny Antsiranana tsy ankanavaka miangaviantsika jiaby zany mba hitandrina amin'ny fipetrasakana rehetrarehetra. Agnisan'ny fipetrasakana ho alainy volagniny hoe fanasana tagnana, ny fagnajana zany mba elagnelagna indrindra amin'ny fivorovoriana. Ny vaccine Mpox dia natokana ho an'ny olona 12 taogno miakatra. Eto Antsiranana mbola vitsy ny olo manao ny vaksiny izany. Nagnambary ny tompon'andraikitra ara-pahasalamagna eto amin'ny distrikany Antsiranana voalohany fa ilaigna ny fagnanaovana ny vaksiny ka maimaimpogna ao amin'ny dispensaire Antsiranana izany. Ho fiarovana ny aigny sy isoroagna amin'ny fianaka ny aretigny izy igny. Ny vaksiny dia magnampy atsika amin'ny fisorohana ny fiparitany sy ny fahasarotina izay mety hitranga raha Mpox resatsika. Zava-dehibe ny fagnanaovantsika vaksiny satria miaro tegna atsika amin'izay ary miaro koa amin'ny hafa. Izy moa izay resan'ny tailety eo fa 12 taogno manonga no magnano vaksiny. Tokony anajany elagnelagna ray metatra ny rehetra ao agnatin'ny fivoriagna na toeragna be olona ny rehetra ary isoroka amin'ny fikasoana ankaiky mba tsy paritany ny valagna aretigna. Tokony tsy sarotra amin'ny malagasy ny fanarana izay fepetra ara-pahasalamana izay. Fatahorin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny iray volan'ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny toliara ny alakamisy lasa teo dia nitony zomasy ny asabotsy ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny afaritra atsimo andrevana. Nisy ny fanomezana izay natolotry ny fitialavam-paritry ny mponina sy ny firaisakina ho an'ireo tsy manan-kialovana sy marefo tao toliara voalohany ary ho an'ny renim-pianakaviana iray izay niteraka kambana 3 morala tao amin'ny commune Andranohinaly district ny toliara faharoa. Andeho rahantsika ny antsiporem-baovao mahakasika izay. Tao aoriany fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny iray volana ny fiahina ara-tsosialy teto Toliara ny alakamisy lasa teo dia tonga nanolotra vary 520 gony sy savony 20 baoritra ho an'ireo tsy manan-kialofana sy marefo maherin'ny zato tato amin'ny commune Ambonivohitra Toliara ny fitaliavam-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina atsimo andrefana ny zoma lasa teo. Zava-dehibe ny fiahina ara-tsosialy hoy ny taliam-paritra hanehona ny firaisan-kina sy ny fampitsinjovana eo amin'ny samy malagasy. Mbola ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny fiahina ara-tsosialy mampitsika zao zay atao anatin'ny faritra atsimo andrefana tonga nitsidika ny reto fianakaviana sy longo azo lazaina hoe tsy manan-kialofana ny fitalavam-paritra sy ny mponina dia avy mazany zahay manday an'izay fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina mitondra vary zahay 20 sy ny savony 20 carton mahety zato eo izy ireo zay omena ny fanomezana io. Ny mahazava-dehibe ny fiahina ara-tsosialy manko dia anehoana ny firaisan-kina, anehoana ny fampitsinjo ny malagasy samy malagasy
ary tsy vita ny fanomezana ihany fa fitsonjovana ny maha olona. Tsy diso anjara tamin'izany fehina ara-tsosialy izany ihany koa ny distrikany Toliara faharoa ka tonga nanatitra fanomezana ho an'ny renim-pianakaviana 70 taona teraka kambana 3 mirahalahy tao amin'ny komuna Andranohinaly ny fitalehavam-paritra ny asabotsy lasa teo, tranga izay tsy fahita firy raha ny fanazavana. Tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny iray volana fiahiana ara-tsosialy ato anatin'ny distrika Toliara faharoa dia ny komuna Andranohinaly. Aveto manko zahay satria nahitana tsanga izay tsy mpihita firy eo anivon'ny fiarahamonina dia nisy tokantrano teraka zazahamba 3, lehilahy anaky 3 zany ny zaza teraka dia tonga mazany ny fitalavam-paritsy ny mponina izay tsy niraviravin-tanana fa tonga nitsidika sy namangy nitondra teny firarian-tsoa ary mbola nitondra fanomezana hoentina hiahiana an'izay zaza zay. Ity renim-pianakaviana ity izay mananjanaka 7 mianaday ankehitriny miaraka amin'ireto zazalahy kambana 3 vao iray volana latsaka ireto. Ka teto dia nisaotra ny fitondram-panjakana ireo rehetra nahazo fanomezana izany mody tanteraka noho ny fiaraha-miasa ny fitalehavam-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina Atsimo Andrifana sy ireo mpiara-miombonantoka toy ny FID, ny UNICEF sy ny sisa. Ny lafim-baovao ara-tsosialy ihany koa nentsika misento vetivety ato anatin'ny dokam-barotra epitantsika ao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity manasanao tsy saraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Akolo TV mbola maro ireo vaovao atolotra antsika rehefa avy eo. Il y a une maman. Vous aussi, partagez le fruit de votre réussite en faisant plaisir à votre mère. Choisissez le meilleur des cadeaux pour elle chez Cosmos. Chez Cosmos, on s'occupe de vous, on s'occupe de tout. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tapaka indray le jiro raha mba afaka vidy groupe électrogène zao nefa mbola tsy ampy ny vola kasiko am'zao. Tsy olana izany, pas de cash, pas de souci. Nividiana entana anio aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany. Nivahany olany Ramose miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash, pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerana Madagascar. Azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana ny tsy fananam-bola eno eo mividiana entana anio ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Faire la différence.
Découvrez le pouvoir de l'innovation avec la gamme d'imprimantes Canon, Sensys et Pixma. Chez vous comme au bureau, les imprimantes Canon multifonctions puissantes et fiables vous offrent des résultats exceptionnels, quels que soient vos besoins. Canon Pixma MG2541S, Print Copy Scan, Canon Laser MFP, i5 MF3010. Les impressions Canon, des impressions meilleures que l'original. Canon, fiabilité, innovation, qualité. En vente chez Cosmos. Tsy mangatsiaka akory le jus sy mandray ty mila vidy frigo vaovao ahoana natao fa mbola tsy ampy ny vola mikashiko amin'izao tsy olana izany pas de cash pas de souci nividiana entanan'io aloha ho tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos ireny ihany ny vahan'ny olany ramatoa miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagascar. Azadine miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nitsy fananam-bola eno eo mividiana entanan'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Tiako Jumina mangala etaetanaka manala etaeta itanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C. Jumina ny goût tegna naturel tsy piraty fa tegna réel parfum orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany Jumina avy agny Europe amle tegna top Mina mety amina. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus e zay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosy na ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azy safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ho ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga avaralina fa misy refizetiana. Pousse-toi amin'izay le kife ary anoty ireo bonus data amin'ny net 8 sy net man mahazo bonus cadeau hatramin'ny 10% isan-jato zao isaky mividy net 8 na mampa-amin'ny vola ianao tolotra manomboka amin'ny 3 ariary kifeo bébé coucou surf e tsindrio ny dièse 322 dièse na ny dire en super app ya c'est moi. Mbola terina trano ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity anomboantsika izay tapany faharoa izay niroso tamin'ny fandravana barage tao Ambohimaso commune Mahasoa district Niosy nisy olo-tena-panjakana tany antoerana ny farany herinandro lasa teo nirosona izao fanapahan-kevitra izao satria tsy ara-dalàna ny fametrahan'ny vondron'olom-bitsy azy io na efa norarana azy tamin'izany fotoana nataon'izy ireo ihany ity todrano ity izay tsy nahazona lalana nefa azon'ireo tombontsoa manokana vokany tsy nahavokatra itsony ny tanimbary sy ny tanimboly amina hektara maro iveloman'ny tantsaha noho izay fahampitehan'ny fambolen'ny tantsaha mpamboly tao an-toerana izay nandray didy tokony andravana an'ilay barazy ny teo anivon'ny préfecture ny faran'ny taona 2024 ary nidina tany antoerana nidina ifotony avy eo anivon'ny OMC izay nampiatra an'izany ny faran'ny herinandro lasa teo. Fa mampanontany tena ireo tantsaha ny zava-misy eny amin'ny faritry ilany hery raha mamokatra secteur 12 amin'izao fotoana izao akoatry ny fandrodanana ireo fotodrafitrasa izay efa mijoro misy miaramila miambina indray ny antoerana iza no naniraka azy ireo ilay teratany vahiny milaza ho tompon'ny tany ve sa ny mpitondra fanjakana andeha ho rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay.
raha toa ka somary nangina ary efa velom-panantenana ireo tantsaha eny amin'ny faritra laniera mamokatra secteur 12 taoriny naharavany fitondrana rajoelina miverina indray ankehitriny ny tepitepy andro manalina ary miova isan'andro ny zava-mitranga eny an-toerany taoriny fandrodanana ireo fotodrafitrasana joro nosakanana tsy mahazo mikasika ny tany izy ireo ary misy miaramila miambina iza no naniraka ireo miaramila ireo hoy ireo tantsahana ny tamintena ny fitondram-panjakana ve sa ilay teratany vahiny milaza ho tompo amin'ny tany araka ny feo mandeha dia rehefa nisy ny fanotorana misy ny araka ny voalaza hoe nisy ny ady moa zany dia mba nandresy any reo tatsaha-pamokatra eo nefa ny rehefa nandresy reo tatsaha-pamokatra eo tonga indray zany le vahiny milaza ho tompo indray nandefa miaramila hiaro ny tany nandefa miaramila nandefa polisy hiaro ny tany tsy hanao ny fikarakarana miomba ny tany azao androany zao dia zany zavatra zany any zavatra mahagaganay mpamboly ary mba hitarainanay akio zany amin'ny andro fanavozana zao dia mamangataka zay tompoko mba averena aminay ny taninay fa mba zay ireo voaka tsy mandady an'ireo nge dia mpitsongo voaminany nohanay an'io zanay ary nohanay rapito zanay zay zany mba teninay fa ny tany zany taona maro nanajarian'ireo olondreo andreo tany reo fa tsy hoe ny 2 andro na 3 andro ampolo taonany maro no nijoroana sy ny adina isitrahana ny zo tamin'ny fanamaintisana molalin'ny tany hatr'izay ka hatramin'izao mbola mijanona olana zany tsy fahafahana misitraka ny zo fananatany zany hoy ireto tantsaha ireto nambola ny tany io hatramin'izay nefa amin'izao fotoana zao dia misy milaza ry tompony nefa hatramin'ny natao tamin'mpary io dia zay naharitsy nahitolana namboly teo zay zay any namboly teo amin'izao fotoana zao misy olona milaza ry tompony efa tany najarinay hatramin'izay ty efa lehibe any tonga teto ary mbola efa antitra any no zo hitanareo zao teto zany lehibe teto any ainy teto ny vady aman-janako ireo ny ainanay hatramin'izay ka hatramin'izao tamin'ny voalohany voany andohan'ny tany aloha zay mbola kely tamin'izany tankarefo be izy io dia nadiny président Tsirana nanokatra ny canal rehetrarehetra momban'io dia zarazaray ny tany araka ny tenin'ny razokolahy tato reny nefa ny amin'izao fotoana zao misy olona laza tompony la ny raray manontolo zany lasan'ilay olona dodoly dia io zany mampalahelo anay tantsaha aiza doly ary naleandreo tantsaha reo ho anin'inony dia io tena problème zany fa tokony mbo mampiatraky ny président fanavoaizana mihitsy le zavatra hoe homena amponina le tany le mpamboly ireo dia mba ameo fa ty hanaovana politika hoe ampidirana maramila ampidirana an'izao eo amin'le tany dia malahelo le olona nefa hoe fanavoaizana ty maika latsa ho anaty lavaka le fanavoaizana fa tsy mitsangana araka ny maizy azy tanindrazanay tompoko vozozoro bena nasoranay azy teo tsiza nefa hoana nanaovana zany taninay zany zay dia tsy anaiky mahitsy tompoko raha hoazy na raha hoazy raha izy ministra misakana ny tanay anay dahoany ny tany tompoko tamin'ny repoblika voalohany ny taona 3,770 no natao hoe aire de mise en valeur rurale ny tany teny laniera any fanjakana ny tany tamin'izany fotoana ary misoratra any aminy saingy no hajarin'ny olona nandritry ny 10 taona da teoriana nefa niova ny fitondrana raha ny fanazavana adino ny resaka zon'ny mpanajary ary tsy afaka nangataka ny tany-panjakana ny mponina efa napetraka nefa ilay lalàna mahakasika ny régime juridique de la propriété foncière privée non titrée natao io lalàna io izay ilany teny anevony antemera roatonta mba hisitrahany vahoaka malagasy izay nanamaito milali ny tany nandritry ny taona maro kanefa mbola tsy manana taratasy eo ampelantanana hanamarinany ny fananan'ilay tany teboka maromaro ao anatin'io lalàna io ny manam-pirofo fa tsy hakany tany izay efa voamainty molali ny vahoaka ny fanjakana aiza ho aizy zany amin'izao fotoana miatra araka ny tokony ho izy ve lafomba voamakasika ny fampianarana 9 sy 790 9 sy 4 feno 9 taona amin'ity taona 9 sy 4 ity ny lycée moderne nampifiloha iray amin'ireo sekoly zay namola vola olona maro teto amin'ny firenena nandritra ny tsobily fanamariana izany na sy mpanamboarana avokoa ireo efitrano fianarana 13 ao anatin'ny LMA
Ary nisy ihany koa ny fananganana toeram-pivoahana sy fidiovana misa efatra atolotra ny sabotsy ho avy izao izany antony antsony ny tompon'andraikitra ho an'ireo mainty molaly sy ireo nanovo fahalalana tao anatin'ity lycée ity hanotrona sy ifanometanana amin'ny fanavoazana ny LMA. Andeo raha tsika ny fanampanazavana izay. Ny fandaminana eo anivon'ny ministera ny fanabeazana sy ny tompon'andraikitra maefa eto amin'ny fanjakana ny famaranana amin'ny fankalazana ny faha-80 taona ny lycée moderne Ampefiloha izay nokasaina hatao ny zoma fa 7 ny volana May ho avy izao dia nahemotra ny sabotsy faha-30 ny volana May. Tondra teny fialantsiny izay ho an'ny ministera rehetra izay voakasiky ny fanasana indrindrandrindra koa ny tompon'andraikitra rehetra eo amin'ny isanambaratonga ny tsirairay noho izay fanelingelenana fanitsina ny daty izay. Manambahiny ny fahampahalalam-baovao amin'ity alina ity ny avy ao anivo ny tafika anabakabaka malagasy izay mankalaza ny fa 15 taonany. Andeha izy ireo avy hatrany no anazava izay aktivité ho ataony ao anatin'izay fankalazana fa 15 taona izay. Ya, anatin'izany ny fanatanterahana ny andiany faharoa amin'ny atao hoe Aero Expo izay ho tanterahana ny fa 30 sy faraka amin'ny 30 ny volana May izao izay atao eny amin'ny escadron hélicoptère Ivato na ny Expani no alalany maro azy. Maro ny hetsika ao anatin'izany Aero Expo zany. Raha mahalinanao ny sehatra ny abakabaka dia ao no ahitanao an'izany. Raha tsy diso misy ihany koa ilay antsoina hoe baptême de l'air ao anatin'izay, ohatry ny ahoana izay hoe baptême de l'air izay ao anatin'ny fankalazana io? Ny baptême de l'air zany dia fotoana ampisehoana olona izany hoe tsiro ny fanidinana ao anatin'ny fiaramanidina izany. Tour de piste ny sasany amin'io dia misy tour de ville. Ary inandray ilay hoe show aérien ilay fampisehoana anabakabaka inavy ny zavatra hitranga zany ao anatiny. Ny show aérien zany dia fampisehoany ireo mpanamory fiaramanidina tafika malagasy ny fahaiza-manao ny amin'ny resaka fanamoriana fiaramanidina. Misy ny fiarahana manidina zany hoe fiaramanidina maromaro milahatra miara-manidina dia miara-manao hetsika eny anabakabaka. Isan'ny nahalalana ny tafika anabakabaka ihany koa ny filatsahana ny elinaina. Izy ve zay amin'ny fotoana io namarika izay ihany koa? Anatin'le fampisehoana ihany koa zany isy ny filatsahana ny elinaina ataony ao amin'ny tafika anabakabaka izay ho atao Ivato zany mazava ho azy. Isy ihany koa amin'io ny afaka andraisanao anjara ny filatsahana ny elinaina hoentina en tandem zany amin'io andro ny faha-30 sy faraka amin'ny 30 volana May io. Ohatrany raha tsy diso ihany koa dia misy izay hoe simulation de vol zay, ohatry ny ahoana indray ny fomba fisehoan'izay ao anatin'ilay fankalazana? Misy amin'ireo mpanjay anjara amin'io hetsika io ny hitondra simulateur de vol zany izay afaka hokitihana anaovana an'izay simulation zay zany efa tena manakaiky ny zava-misy marina moa zany ny simulateur izay ho aseho ao amin'io Aero Expo io. Amin'ny hoe tafika anabakabaka azy moa zany dia misy fiaramanidina ao. Mety hisy fampiratiana ihany koa ve ao anatin'izay hetsika izay ataonareo zay? Ho ampiratiana eo daholo moa zany ny karazana fiaramanidina rehetra ampiasain'ny tafika anabakabaka. Misy ilay espace gaming ohatry ny ahoana ihany koa zay endrika izay? Misy mpanjay anjara ao zany ho hitanareo ao mitondra ny karazana jeu hika farany. Ka dia manasa antsika ho anareo izay tia milalao an'ireny zany ho avy ao amin'io Aero Expo io fa tsy ho diso fanantenana ihany koa nareo. Mety misy mpanakanto ve mety tafiditra ao anatin'izay fankalazana hoe fampisehoana ihany koa ao anatiny? Ie, ny sabotsy hariva zany dia hisy seho an-tsehatra ataony Eljo entina manafana ny lanonana afaka sady mijery ny stand ianao no manatrika izany fanentanana an-tsehatra rehetra izany.
ny ariva amin'ny sabotsy sy fahatelopolo ny volana me dia misy ilay balle traditionnel antsoina hoe nuit des ailes. Izy io zany a dia soirée de prestige ho an'ny tafika anabakabaka. Zay olona fanerasera tamin'ny tafika anabakabaka hatramin'izay nga mamafantatra amin'ny fisian'io a amin'ity taon'ity izy a dia ataonay miavaka satria sady fankalazana fa 5 taona ny tafika anabakabaka dia atao balle miavaka anatin'ny tena hoe fampisehoana n'izany voninahitra ny tafika anabakabaka zany a dia sady natao hifaneraserana le mpisehatra rehetra anatin'ny abakabaka moa zany a no ampisehoana ny firaisan-kina ny tafika amin'ny akapobeany sy ireo mpisehatra ao anatin'ny abakabaka rehefa mamita ny hiraka sy manao ny fanompoana ny firenena. Fa nahitana olona maro ireo toerana izay fitsangatsanganana sy fialamboly tao Tomasina nandritra ny fankalazana ny alatsinainy ny Pentecôte 24 lasa teo nanome tombony ny andro maina sady nafana tamin'ny akapobeany izay nandrisika ireo fianakaviana sy ny tanora maro ivoaka hitsangatsangana sy akarivotra teny ny amoron-dranomasina. Andeo rahantsika ny antsiprem-baovao mahakasika izay. Anisan'ireo tena nasariky olona betsaka ireo toerana malaza eny amin'ny bord de la mer toy ny Pangalana, Tahiti kely, Miami ary Club Nautique. Samy nisafidy ny fialamboly sahazazy ny tsirairay avy, na ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny ankonana, na piray fikambanana, na koa ireo fihinanana tsakitsaky isan-karazany eny amoron-dalana. Nampiavaka hatrany any Tomasina nandritra ny fety, ny fisian'ireo mpivarotra ranom-boanio sy sakafo maivana izay tena nahalinina ireo mpitsangatsangana. Na izany aza, mbola vitsy kokoa ny mpanjifa raha oharina tamin'ny fetin'ny Pasika lasa teo raha ny fahitan'ireo mpandrara sasany. Maro olona ka mahafinaritra hoe na dia eo any efa sahirana na dia miara-paly amin'izao fety izay. Ny tsena moa zany fagaprove tamin'ny taona lasa iny tsy dia nisy tamin'ny taona lasa iny izy tena nisy tsena ndraika fa izaka ndraiky mbola tsy hoe efa ho avy takrekory fa aketsika mandinidinika anazy e. Tena maro aloha olona satria andro koa somary tsara dia misy nagnorana dia afaka mivoana tsara. Ino zany ilay antony safidianana taketo? Safidianana aketo mba sy dia manahirana amin'ny transport loatra dia etiko mba mahafinaritra ny koro mba mizerizery zava-mandalo. Tsena kokoa zao ohatrany tsy dia mandeha tsara tsena e satria olombelona mpanao vakasika mety tsy dia maro dia zay mahatonga ananjy tsy dia misy tsena loatra sady andro koa zao somary manitsy andro dia tsy dia mandeha loatra tsena. Tsikaritra nandritra ity fankalazana ity ny fiverenan'ny aina sy ny fahavotrehan'ny mponina taoriny ireo fahasimbana nateraky ny rivo-doza Gezani izay namela takaitra goavana teto Tomasina. Hita nanerana ireo toerana maro nisian'ny olona ihany koa ny mpitandro filaminana nanao ny asany tamin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ka nahafany rehetra nankafy ny fety tao anatin'ny filaminana sy fandriampahalemana. Fa tokony ho saro-piaro amin'ny zavakanto ny malagasy amin'izao fotoana izao manoloana ny fampiasana ny intelligence artificielle hoy ny mpanakanto Farajonsa. Tokony isy noho izany ny fepetra izay raisin'ny fitondram-panjakana ho fitandrona ny zavakanto malagasy. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Manimba ny sanganasany ireo mpanakanto ny fampiasana ny intelligence artificielle na amin'ny famoronana na amin'ny fampiasana ny sanganasa efa vita. Tsy mipetraka amin'ny maha-mpanakanto intsony ny olona rehefa mampiasa IA. Raha ho an'ny asa efa vita manokana, maro ny fotoana very tamin'ny famoronana. Potika ihany koa ny mahakanto ny kanto manoloana ny fampiasana ny intelligence artificielle. Araka izany, ho very ny sanganasan'ny mpamorona raha mirongatra ny fampiasana IA hoy ny fanazavana. Tena very tokoa ny sanganasa maha-mpanakanto ny mpanakanto raha mirongatra le izy. Tena hitako manimba le izy, manimba ny mahakanto ny kanto satria lasa izy araka ny tenentsika zay IA
tsy efa tsy naturel ane zany fa aloha ihany atsika manao zavatra tsara sy mendrika sady tsy hitako tsony mampanakanto atsika raha toka manankina ny tsisy asantanantsika tsony zany le izy fa tonga de apetrapetraka fotsy manoratrotra de atao agny tonga de atao anjaro any fotsiny le izy de tsy tokony mpanakanto tsony zany fiantsonan'ny olona rehefa mampiasa an'izany iaza tokony ho saro-piaro amin'ny zavakanto malagasy ny malagasy ho iatrany ny fanazavana afa ihany ny sanganasa no vokarin'olombelona raha oarina amin'ny zavabita namboarina tamin'ny faranitatsaina artifisialy araka izany miantony fanjakana ijery akaiky sy andray fepetra entitra manoloana ny toejava-misy hafa ihany ny namboarina hafa ihany ny kanto namboarina tamin'ny tanana hafa ihany za zao mahita tsy haiko ny ankizy am'izao tsy mihira taloha fa hafa ny hira taloha tokony ho sary-piaro tena tokony ho sary-piaro fatratra mihitsy atsika malagasy amin'ny kanto malagasy de manantena moa ny fiarah-miasantsika amin'ny ministera fa zay zany tsy haiko inona ny fepetra tokony raisinareo am'le izy fa tokony mba jerena akaiky ihany tsy aivona efa nilaza ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina fa tsy ara-dalàna ny maka na manova sanganasa amin'ny alalan'ny ia raha tsy nahazoana lalana avy amin'ny tompony no mafisiny fa arovan'ny lalana malagasy ny zon'ny mpamorona fanampan'izay maro ihany koa ireo mpanakanto manohitra sy maneho hevitra manoloana ny fampiasana ny iran'ireo mpanakanto fatadaza amin'ny alalan'ny intelligence artificielle tatoato tokony handray fepetra entitra araka izany ny fanjakana raha mbola misy ny lalàna miaro ny zon'ny mpamorona lafombaovao mahakasika ny tontolon'ny finoana rapitso alarobia 7 Mey ny fetin'ny Aidalada ankalazan'ireo mpino silamo rehetra isan-taona ary andro natokana tsy fiasana fa andraisan-karama ho an'ny mpiasa rehetra andro manatantara ho an'ny mpino silamo satria fety fahatsiarovana ny sorona izay nataony Abrahama rehefa nahafoy nanao sorona ny zanalahy Ismaël raha ny fanazavana malona izany isan'ny famonoana na fanaovana sorona biby toy ny ondry na osy na omby mandritra ny fankalazana ho mariky ny fifankatiavana eo amin'ny samy mpino silamo ao anatin'izany andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay engane izany sorona ataontsika izany hampitombo lalandava ny fitiavantsika sy ny fahatahorantsika ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala hampitombo ny fifankatiavantsika ny firalahiana sy ny firaisankina eo amintsika samy mpino Islamo eto Madagasikara engane ny fivavahana Islamo ho famonjena avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ho an'ny Madagasikara hitondra fahombiazana ho an'ny mpino Islamo rehetra amin'izay rehetra ataony na aiza misy azy hitondra fiadanana ho an'ny mpino Islamo rehetra eto amin'izao fiaina eto an-tany izao sy ny any amin'ny paradisa amin'ny fiaina mandrakizay fa hoentina amintsika manaraka izao kosa indray ireo vaovao izay notsongaina nisongadina taon'ny pejy ny vaovao ny Cool TV ho an'ny androany andeha rahantsika ary ny lahatsara mahakasika izay ireto indray ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao Cool ho an'ity androany ity vehivavy mpivarotra ronono no nanaovany ireto mpivady ireto angaredona rehefa nantsony izy ireo ampitaka ho ao an-tranony nokapohiny ireto farany tamin'ny boiron teo amin'ny lohany ka ninjera tsy nietsika intsony nefitra azo maty ireo mpivady ka nalainy ny finday ny vola mitentina efatretsy ariary ary ny bisikletany avy eo nandositra ny alana Antananarivo izy ireo taoriny ny fikarohana tratra tany Manalalondo izy roa ny sabotsy fa 4 ny volana Mey 2024 lasa teo atolotra ny fampanohavana izy mivady aoriny ny fanadihadiana malona ireo fanao ekevitra sy resabe mahakasika ny fahazahoan-dalana mily sy ny carte grise ho an'ny moto nitondra fanazavana ny teo anivy ny agence de transport terrestre na ny ATT fa tsy miantra avy hatrany aloha io lalana io fa mbola isy ny dingana fanomanana nampatsy kosa izy ireo fa misy ny lalana vaovao mifeny fifamovoizana laharana fa 7 tsipika aotra roa izay nivoaka ny fahenina ny volana Jolay 7 sy ny didim-panjakana laharana fa 4 tsipika 4.7 tamin'ny 7 ny volana Aprily 4 izay mamaritra ny fampiarana ny lalana
voalaza ao anatin'izany fa mila fahazahoan-dalana mily avokoa ny fiara rehetra misy motera. Ny fitaovana tsy misy motera kosa dia mila autorisation de conduire. Isan'ny tanjona amin'izany moa ny ampihenana ny loza am-pifamoivoizana. Apidina hatrany amin'ny 500 ny isan'ny olona maratra sy maty eny an-dalana amin'ny taona 2020. Efa ao anatin'ny fanomanana ny fanavoazana manontolo ny lisitry ny mpifidy ny CENI amin'izao fotoana. Efa tonga eny anivon'ny CENI alarobia nanomboka androany talata ireo takelaka fanisana ny mpifidy na ny fiche individuel de recensement des électeurs. Ny fitaovana ahitana boky miisa 9 tsy mahery kely no atota sy aparitaka manerana ny Madagasikara. Fantatra fa hanomboka ny 27 ny volana Jolay 2020 kosa ny fitenitezana trano sy ny fanisana eny amin'ny fokotany raha ny fanazavana. Any Philippines, trano lehibe iray ahitana rihana 7 mbola andalam-panamboarana no nirodana tampoka tao Angèle avaratrimany ao Philippines ny farany herinandro teo. Avokany, olona miisa 4 no fantatra fa namony ainy ary mahery ny 15 no tsy hita popoka ka isan'izany ireo mpiasa natory tao amin'ilay trano namboarina. Ny sita velona soamantsara ireo niaran-doza raha toka mbola manohy ny fikarohana ireo tsy hita ny mpamonjy voina hatramin'izao. Tsy fantatra mazava lohatreto izay antony nampirodana ity trano ity. Ny maresaka iraisam-pirenena mafana sady miazakazaka ny toetra raha-pirenena ao Senegal amin'izao fotoana izao satria voafidy ho filohan'ny antenimieram-pirenena sahady ny Prime Ministre teo aloha Ousmane Sonko taorin'ny namerenana azy ho solombavam-bahoaka indray androany 3 andro monja aty orinina nesorana azy tamin'ny toerana maha Prime Ministre ity farany izay lany tamin'ny isam-baty 2.30 am'zato tamin'ireo solombavam-bahoaka 5.20 am'zato ny vidy ankilany notendren'ny filoha Senegalais ho Prime Ministre Omaly i Amadou Al Aminou Mohamed Lo izay apahitoekarena ny tenany andrasana araka izany ny famahana ny olana arabola any an-toerana manoloana ny trosa miavosa sy ny krizy ara-politika eo anatrihan'ny fifanandrinana ara-politika eo amin'ny filoha sy ny Prime Ministre teo aloha ity izay lasa filohan'ny antenimieram-pirenena any an-toerana amin'izao fotoana izao. Dia iny ihany koa ary tompo kilasy tompo vavy ny antsika manakatona ny fampahalalam-baovao. Isaorana sakasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapita faro amin'ny manaraka indray. Veloma tompo. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.